Izaho dia mijoro vavolombelona fa nanomboka tamin'ny taona 2003 raha vao nisy zany atao hoe vidivatry zany a dia efa niara-niasa tamin'ny Andriamatoa Tahina Razafiny Joel. Ary raha ny fahazahoako sy ny fahalalako azy manokana dia tena ray aman-dreny azo antoka, azo hitaraina na azo ifampiresahana tsara izy teo anatrehan'izay fiarah-miasa nandritra ny taona maro zay. Taona 2016 zay nanomboka niara-niasa. Ny ahafantaranay azy aloha dia olona azo ifampiresahana izy, olona tsotra, afaka miara-miasa amin'ny rehetra. Rehefa misy olana zany aminay mpiara-miasa dia olona afaka mihaino izy dia afaka mamaha ny olana tsirairay avy. Olona tsotra izy, tsy olona masika, azo ifampiresahana tsara. Voalohany aloha isika malagasy dia mila miova fa lasa efa rivotra mankaleo loatra lay politika mifandimby teta, tsy misy olona afa-tsy anakiroa ka tena fotoana amiko manokana dia tena fotoana mihitsy zao ho fiovana ka dia mitsodrano sy manohana an'Andriamatoa Tahina Razafiny Joel ary manohana azy zato isan-jato mba tanteraka soamantsara ny tetikasa rehetra izay efa nomaniny ho amin'izany fampandrosoana ny tanàna Antananarivo zany. Raha ilatsaka be ny tanàna izy amin'izao fotoana dia mila olom-baovao koa eto amintsika noho ny fahasahiran'ny vahoaka Antananarivo dia mendrika ho azy zany noho ny fahaizany eo aminy sy ny traikefa dia mirary soa anazy.